Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Dia faly miara-bantsika rehetra indray izay manaraka tsapaka ity fandarana mana isan'andro atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly anao ity. Anio ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mamakafaka dia ny Petera voalohany toko 2 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Raha io misaotra anao izay raha omenao tompon'androm-pahavelomana afaka mandreny afatrao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray. Tenena aminay, mitary lalana anay. Aoka ilay fanainao mpampianatra, mpanolotsainy, mpampahery, mpananatra, tena hiasa fenao anatinay tsirairay avy tokoa. Mitenena aminay indray amin'ny fombanao, amin'ny maha-Andriamanitra anao, fa te hiainao anao indray izahay. Dia ampangino izay firehetra tsy avy aminao aty anatinay, mahatonga anay tsy handreny feonao, tsy hahatakatra ny sitraponao, fa mangetahetanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompoty anay. Amen. Petera voalohany toko 2 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Petera voalohany toko 2 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo, fadio ny filany nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo amin'ny jentilisa, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny Tompo dia manekeza izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahana amaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara, fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, ampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy, fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny sarom-poko. Fa izao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza, raha tahiny kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany, fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany ny antsoina anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo, mba anarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha novetavetaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy mba nandrahona, fa nanolotra ny adino amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary dia kapoka tamin'ny nahasitranana anareo, fa efa naniatony ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Raha masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Zany tokoa no faniritsika, ny tenin'Andriamanitra no manamasina antsika.
satria ny tenin'Andriamanitra ny masina. Ary raha nivavaka ho antsika ny tompo dia hoy izy hoe ray eo, mana-masina azy amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena sarobidy izany atao hoe manana fiainam-pahamasinana zany. Ary ny fahafahan'ny olona manana fiainam-pahamasinana dia tsy misy afa-tsy ny fankatoavan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa miaina araka ny tenin'Andriamanitra isika dia izany no mitondra fahamasinana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ity tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika anio ity dia ahitantsika taratra izany hoe fiainam-pahamasinana takian'Andriamanitra amintsika izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Petera ny manoratra ho an'ny fiangonana kristianina Melipatrana eto any Roma na Babilona fahiny moa ny filazany azy. Nanoratra ho azy ireo i Petera no ny atim-panahy izay natrehan'izy ireo. Fa inona moa ny zavatra nitranga nahatonga ny Petera anisan'ny nanoratra ho an'ireto kristianina ireto? Marina fa araka ny filazan'ny mpandinika hoe tsy Petera no nitoro ny filazantsara tamin'izy ireo fa Paoly, kanefa no ny amin'ny maha-iray ihany eo amin'ny tompo dia nandefa fampahirezana ho azy ireo i Petera. Fa tamin'ny tontolo izay niainan'ireto olona nanoratany Petera ireto dia niaina tao anatin'ny fanenjehana ny fiangonana, niaina tao anatin'ny fanaratsian'ny olona ny fiangonana, satria rehefa ny fanjakan'ny Romanina tamin'izany moa no nisy, mainy tanàna, rava ny tanàna, simba ny tanàna, dia nisy nandefa resaka hoe ireo mpivavaka reo no nahatonga an'izao, ireo kristianina reo no mikomy ka mandoro ny tanàna, manimba ny tanàna. Zany no zava-nisy nahatonga ny Petera nanoratra izao fampahirezana izao ho an'ireto kristianina ireto. Ho fampahirezana fa na dia ao anatin'ny fanenjehana aza ny fiangonana, na dia ao anatin'ny fanaratsian'ny olona aza ny fiangonana, dia mila mijoro. Fa ahoana hoy Petera raha nampahiry ireto olona ireto? Ny 11 ka hatramin'ny 12 dia hoy izy Petera manao hoe ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo amin'ny jentlisy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia zao hoe sady vahiny any an-tanin'ny olona no mpivahiny ety an-tany. Ary izany ny fampahirezana omeny apôstôly Petera eto, vahiny ianareo any an-tanin'olona, satria kristianina jiosy tsy monina any Jerosalema fa any amin'ny tanin'olona. Dia ho Paoly hoe vahiny eny ianareo any, fa saingy izao ihany koa raha eto amin'ity tany ity dia mpivahiny koa ianareo. Dia isika rehetra ihany koa izany, mpivahiny tsika eto amin'ity tany ity. Fa raha vahiny sy mpivahiny izy ireo dia inona no fananarana nomeny Petera? Hoy Petera manao hoe noho izany raha vahiny sy mpivahiny nareo dia zao fadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Fadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Moa tsy mampatsiaro ny fampahirezana, ny fananarana, ny fampianarana izay nataony apôstôly Paoly ve zany ny amin'le hoe ny fanahy sy ny nofo dia mifanohitra. Ary raha mifanohitra ao dia zao ny ataon'ny nofo dia mitady ny fomba rehetra ahatonga anao tsy aina araka amin'ny fanahy. Dao anejerentsika ny Galatiana 5:5. Galatiana 5:5 andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:12. Dia hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa
mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo, fa raha tariany fanahy ianareo de tsy mba ambany lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo de izao: fitsangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratra. Izany no asan'ny nofo. Ary zay nahatonga ny Petera ny teny tamin'ireo kristianina, ny elipatran'ireo nanao hoe fadio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrana tenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazana an'Andriamanitra. Fa ahoana moa le hoe fitondratena tsara? De le mandeha araky ny fanahy. Ary ahoana indray moa le hoe mandeha araky ny fanahy? De hoy Paoly, Galatiana 5:2-4, fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, ary tsy misy lalàna manohitra izany. Fa zay an'i Kristy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika de aoka andeha araky ny fanahy. Raha velo ny fanahy isika de aoka andeha araky ny fanahy. Mananatra i Petera, fa na eo ary ny fanenjehana ny fiangonana, na eo ary ny fanaratsiana nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'izany tamin'ny andron'ny Romanina ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana, de zao hoe nananatra Paoly, na eo ary zany rehetrarehetra zany de zao notadidio fa vahiny sy mpivahiny areo ny ete. Zao notadidio fa aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitan'ny asa tsara ataonareo, de zay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. Moa tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe reseo amin'ny sono ratsy, fa manoloana ny olana nahazo ny reto kristianina reto manko de azo zay ho sary an-tsaina, fa noho ilay fanaratsiana, noho ilay fanenjehana, de le maha olona de zao hoe te andeha araky ny nofo, te anaonao foana. Fa zao amprisian'ny apôstôly Petera reo kristianina reo hoe mandehana araky ny fanahy, mandehana araky ny fanahy, fa mifanohitra amin'ny filan'ny nofo ny asan'ny fanahy. Noho izany fadio ny filan'ny nofo. Kristianina zay manaraka zao fandarana zao: manoloana ny zavatsarotra lalovanao eo amin'ny fiainana koa de anisan'le olona mandeha ara-nofo ve ianao sa mandeha ara-panahy? Fa ny ahafantarana fa mandeha ara-nofo ianao de zao: ny asan'ny nofo de zao fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana. Zany no asan'ny nofo. Fa ahoana kosa ny asan'ny fanahy? Ny asan'ny fanahy de zao: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Izany ny olona mandeha araka ny fanahy. Nananatra i Petera, na mafy aza ny fanenjehana anareo, na ratsy ny olona ary ianareo de zao hoe valio amin'ny sono ratsy. Aoka ho tsara ny fitondrantenanareo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitan'ny asa tsara ataonareo, de zay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. De mbola mitohy ny fananarana, fa ny baiko voalohany tao anatin'izay de ny hoe fadio ny filan'ny nofo. Fadio ny filan'ny nofo. Aoka ho tsara ny fitondrantena manoloana ny jentilisa. Afatra ngezabe ho antsika ihany koa izany amin'izao vaninandro izao. Ny fananarana faharoa no meny Petera ho an'ireto kristianina ireto de hoy izy manao hoe: ary noho ny amin'ny tompo
dia maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny raha inamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra, manaja ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Zany no anatra nomeny Petera ho an'ny reto fiangonana reto. Fiangonana kristianina tamin'ny vanim-potoanany izay nenjehany ny fanjakana Romanina, naratsiana tao anatin'ny fiarahamonina, kanefa na izany aza ozy izy Petera de zao nohony amin'ny tompo de maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, manaja ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Mpanjaka masika, mpanjaka manjakazaka, mpanjaka manenjika ny fivavahana kristianina, kanefa izany ny mbola tenenin'ny Petera hoe na izany aza nohony amin'ny tompo de maneke, nohony amin'ny tompo de manaja. Ary zay nahatonga azy tery am-boalohany teny manao hoe aza mandeha araka ny nofo, fa mandehana araka ny fanahy. Fa raha mandeha araka ny nofo tokoa reto kristianina reto de sarotra aminy zany hoe anaiky mpanjaka zay manao tsinitsinina, zay manjakazaka, zay manaratsy manenjika ny fivavahana kristianina. Fa ozy izy Petera hoe noho ny tompo de maneke izay rehetra voatendry ny olona, manaja ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Baiko ngeza be omen'ny tompo antsika indray zany fanekena sy fanajana izany. Kanefa zao izany ozy izy ny sitrapon'Andriamanitra ampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Olona afaka ianareo hoy Petera. Ary zany tokoa ny zavatra mila tsarotsika eo amin'ny fiainana andavanandro ane. Ndraindray misy zavatra sarotra lalovana, ndraindray misy zavatra manahirana atrehana, fa saingy zao ho amin'ny fahafahana nanafahan'i Kristy atsika, hoy Paoly Galatiana 5:5, ho amin'ny fahafahana nanafahan'i Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka amin'ny fanandevozana intsony. Mananatra Paoly fa olona afaka ianareo, na de eo ary zany fanengejana rehetrarehetra zany de zao ny fahafahanareo de zao hoe ao amin'ny tompo, ny fahafahanareo de zao hoe afaka misafidy ny tsara, ny fahafahanareo de zao hoe afaka mamaly ny ratsy amin'ny soa ianareo. Ary zany no tsara tsarovantsika fa mila izany koa ny fiainana andavanandro, mianatra mandeha araka ny fanahy, mianatra manaja ny rehetra, mianatra mity, mianatra mandefitra, fa izany ny vokatra ny fanahy. Hoy Paoly ihany eo amin'ny Galatiana 5:17 manao hoe fefa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra de izao: tiava ny namanareo tahaka ny tenanareo. Fa raha mifandramana tsy mifampihinana anareo, tandreo mifandrao mifandringana. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo,
ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao zay rehetra tianareo, fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ambaliny lalàna. Nananatra Paoly tamin'ny kristianina tany Galatia, mananatra Petera eto ho an'ny kristianina ny heli-patrana tany Roma, de mitovy ny zavatra nylazain'izy mihalahy. Manoloana ny zavatsarotra de mila mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo. Ary ny fandehanana araka ny fanahy de zao hoe hitantaratra amin'ny fiainana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahaizana mifanaja, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa tsy mora ny zavatra niainan'ny fiangonana tamin'ny vanim-potoanan'ny Petera nanoratany ho an'ireto kristianina ny heli-patrany reto. Fa saingy zao, hoy Paoly, vahiny sy mpivahiny any antsika ty, fa ny fanjakantsika de fanjakan'ny lanitra. Fa raha mbola etỳ tany de zao, noho ny amin'ny tompo de manikeza rehetra voatendry ny olona na ny mpanapaka, satria ambony izy. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Tia nangina ny vavan'ny olona de rehefa mandeha amin'ny fanahy isika de tsy hitan'ny olona tsony zay olazaina. Eto amin'ity tapany farany ity indray ary, eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 de mananatra ihany Petera ho an'ny kristianina tamin'izany fotoana zany hoe ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara fanahy sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-poko. Fa izao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra, fa inona no laza? Raha tahiny ka pohina noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany, fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Mampieritreritra ihany zany tenin'ny Petera zany. Ianareo mpanompo i Petera, manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara fanahy sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-poko. Mampieritreritra zany a. Raha manana mpampiasa ianao izy de zao, tsy hoe rehefa tsara fanahy ny mpampiasa anao de zao ekeo izy, fa rehefa ratsy fanahy aza rarahiana izy. Fa ny baiko omeny Petera eto de zao, na manamona na manahoana ny mpampiasa anao eo de zao menara mahay manaiky. Fa inona ozy izy no ankasitrahana? Raha misy olona mitondra lahelo fa mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana amin'Andriamanitra, fa inona ny laza azonao raha ohatra hoe manao diso ianao de voakapoka de manaiky izany? Sa raha hoe tsy nanao diso ianao nefa tenenina dia tsy nanda na hoe nanohitra, fa nandefitra ianao noho ny amin'izany. Fahadalana zany raha mifisainan'olombelona tsotra amin'izao fotoana. Tena fahadalana zany hoe mandefitra ny manany marina zany. Fahadalana zany hoe ianao hiarany tsy rariny nefa de manaiky. Fa ohatra ngeza be no namaranany Petera izany. Ohatra ngeza be zay niainan'ny tompo ka mitondra fampaherezana itsika ihany koa. Fa hoy Petera, raha milaza ny amin'ny tompo izy, fa ho amin'izany ozy izy no niantsona anareo. Ho amin'inona? Ho amin'le fiainana hafakely, le fiainana zay tsy tahaka ny fisainan'ny olona. Satria raha mandeha araka ny fanahy tokoa ny antsika de tsy tahaka ny fisainan'ny olona mandeha ara-nofo amin'izao fiainana zao e. Fa ho amin'izany ny antsona anareo. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba anarahanareo ny diany. Ny tompo izy namela fianarana mba ninona? Anarana ny diany. Ny tompo koa ne de niaina tahaka ny zavatra niainany reto kristianina reto e. Ary miaina tahaka ny zavatra iainantsika ankehitriny koa izy. Fa ahoana hoy ny tompo? Ny tompo de zao, zay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany
Raha novetavetaina izy de tsy mba nanevateva, raha nijaly de tsy nandraona fa nanolotra ny adina ho ampitsara marina, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka tamin'ny nasitranana anareo fa efa naniatony ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpianatra sy ny mpitandrina ny fanahinareo. Ohatra zay ny ainan'ny tompony no namarana ny Petera izany fampaherezana zany. Na mandalo tsara fa tsarotra nareo de zao hoe arao ny dian'ny tompo, fa fianarana ny napetrany ozy izy. Ho am'izany ny antsona anareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Petera voalohany 2:1-2 namela fianarana mba hanarahana ny diany. Jereo ny zavatsarotra nazo ny tompo hoe nokapohina izy, nororaina izy, noraborabiana izy, fa ny zavatra nataony de zao hoe nametraka ny adiny teo anatrian'ilay mpitsara marina, satria vahiny sy mpivahiny koa isika de am'izay sarotra mety lalovantsika de alao apetraka ao anatrian'ny tompo reny, fa ny tompo mahay miasa ho am'izany. Fampaherezana ho atsika ary ve anio de na mandalo zavatsarotra ary isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ihany koa de zao hoe mila mianatra mandearaka ny fanahy mba tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo, fa raha mandearaka ny fanahy isika de zao hitondra ohatra ingezabe fianarana ho an'ny hafa ny fisitsika ety an-tany, fa fahadalana ho an'izay very izany, fa voninahitr'Andriamanitra ihany kosa ho an'izay ovonjena. De ny tompo ny ampaherentsika indray fa ny baiko nomeny tompo antsika anio de zao hoe fadio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny, ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo anoloan'ny jentilisa. Vavakisika raha io misaotra anao izay ny amin'ny teninao zay mananatra anay, mampahery anay, manoro lalana anay am'izay fitondrantena tokony hanananay, ampianaro izahay atakatra ny sitraponao ary fenohy ny fanahinao izahay, fa raha izay amin'ny maha-izay anay de to manjaka eo amin'ny fiainanay ny filanaranofo, fa tianay ombona eo potry ny azo fijalianao ireny. Ahaizanay mandearaka ny fanahy, ahaizanay manaja ny olona, ahaizanay mitia ny olona, ahaizanay manana tahotra anao mba ho voninahitra ianaranao ny fiainanay. Nametraka ohatra ianao tety an-tany, ary zany oam-piainana zany indray no entsonao anay mba ho arahanay. Tompo fenohy ny fanahinao izahay, ahaizanay mandearaka ny sitraponao, fenohy fitiavana izahay, fenohy fahendreny izahay, ary ataovy manasaina matsilo izahay, atakaranay izay tianao ataonay sy ny zavatra tsy tianao ho tanterahanay, ho voninahitra ianaranao ny fiainanay. Misaotra tompo, amen. De zay indray no fandarana mana isan'andro iaranareo tamin'ny fikambanan'ny mpiara-maka ny baiboly tamin'ity anio ity. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ho amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy atsika, ho amin'ny fiainan'ny firenetsika. Nanolotra ny fandarana antsika anio dia ny namanareo Camille Rafalmanana. Ho tahin'Andriamanitra ny isika. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.